kely izao rehetra izao sy fandazitrahana amin'ny fanomezana izao fotodrafitrasa izao. Ny toromarika avy any amin'ny tompon'anatiny Alfenitra dia ho antsika vahoaka io dia miandry aorinan'ny fitsidiany ataon'ny filoha Zabita sy repikambana eo anivon'ny gouvernement sy ny anivon'ny filan-kevitra ambony Zabita na ny CST sy ny CT sy ireo chef de région sy ireo olo manakaja maro samihafa izay manotrona anitirana lehibe ity dia no miditra any. Ankoatran'izay aloha antsika vahoaka dia noho ny fanaminana izay rehetra izay ka afaka hitsidika ihany isika ka alamina araka ny toromarika avy any amin'ny Alfenitra izay rehetra izay ary dia zao no atao mba hisitsika ny filaminana tanteraka amin'izao fotoana izao. Hitantsika amin'izao fa ny refikamanana maro samihafa dia efa embouteillage raha zay mahalaza anazy amin'izao fotoana izao ary dia raha ny vaovao azo fara moa dia any amin'ny 4 kilomètre aloha any ny halavan'ireto filaharana reto izay nanao ny carnaval nanomboka tamin'ny maraina tany amin'ny banque centrale ary dia midina antitanana ny Mahajanga ity ary zao tonga tsikelikely eto amin'ity hôpitaly manara-penitra ity amin'izao fotoana izao. Miaina antsika ao anatin'izay rehetra zay ny mozika moa dia mitoy ihany hoe antsika marosodotry anatin'izao fotoana izao. Misy olona laminana eto Mahajanga amin'ny zao fotoana izao mamay dia mamay ny andro dia tsy manakana ireto voaka marobe tonga eto amin'ny voninahitra ity fotoana ity izany andro mamay izany. Ny Florajuela Suela dia iroso andona ity varavarana ity izay misy ny ruban natapahana izy ireo. Ity fotodrafitrasa ity izay raisika mitiavana ny filoha Zabita izay tonga eto mbola tsy mijanona tany tena antsika tony place tompivavy asisika mabata place tompivavy Boko Mahajanga fety Boko Mahajanga milamina ao anaty izay rehetra izay makasitra atsika rehetra tompo hitantsika fa efa tonga eto any filoha Zabita zao kosenana ufa banderole zay no misy eto filoha Zabita ny fitenenana ampanajana dia mato filoha andro raitoa zato andro tsy voakosika eo amin'ny tantarany Mahajanga ny androandroany satria dia napetratsika amin'ny Fenamby toatra ny tanjona toko lasy toko vavy rehefa ny Mahajanga ampitiavana lehibe no afahako mifanajika aminareo androany ary misaotra anareo rehetra satria zao raha nanomboka isika niainga tamin'ny 7 maraina dia elaela ihany satria efa amin'ny 12 zao zany hoe adiny 3 be zao tsika miteny andalana teny niaraka amin'ny faly niaraka ny korana satria zava-dehibe loatra ny zavatra atokanantsika androany koa misaotra anareo rehetra ao ny mpanao fanatanjahantena mpanao sport reriny rugbyman tehaka marobe ho an'ny rugbyman tao ny mpanao foty tao ny mpanao basket ary eto moa dia
zavatra kokon'ny malagasy fa mahavitasy ny malagasy tompoko lahy tompoko vavy e. Naseho antsika tamin'ny volet izany basket match omaly fa eto amin'ity toerana ity tsika dia mbola naseho antsika ihany koa androany fa mbola lohany ihany koa tsika ty Afrika satria manana hôpitaly tsara noho ny afrikanina rehetra Madagasikara tompoko lahy tompoko vavy. Marina sa tsy marina e? Atsangano ny tanatsika aga marina zany. Teraka mafy be tsika katoka faly. Araky ny teniny Madame Ministra teo dia ity hôpitaly tia dia hôpitalim-bahoaka. Zay no nanaovantsika androany ny hoe misy ny forazaza fao be. Androany ireo bandikely rehetra dia ireo tena lehilahy. Androany satria misy 500 izy ireo no tapahany ka amin'ny hôpitalim-bahoaka anazy zay dia mainaitona ny fanaovana forazaza androany. Zany dia marika fa ty hôpitaly ty dia natao hitsaboana vahoaka, natao hitsaboana ho anao, natao hitsaboana ho atsika ary indrindra tsy mila makany amin'ireny vohatra tsony ny poniny eto Mahajanga fa ato amin'ity hôpitaly ty dia vita avokoa ny fitsaboana rehetra satria hatramin'ny scanner, hatramin'ny bloc opératoire, indrindra fa ny fiterahana dia ho anareo rehetrarehetra. Eto dia miteny ihany koa fa androany mandritra ny ray volana dia mahimahi-poana ny consultation na ny fitsaboana miaraka amin'ny voan'ny fanafody ho anareo rehetra zay tsy salama tompoko lahy tompoko vavy. Ny mpitondra ho azy dia mandalo fa ny anjaran'ny mpitondra dia ny mametraka ary ny manangana. Tsy mitsangamena tsika satria dia vitana manangana ho an'ny mponina eto Mahajanga tompoko lahy tompoko vavy. Ka dia ny fandaharam-potoanatsika moa mbola maro ihany fa dia zao tsika miandro rehefa mandroso ihany koa fa larivontsika dia mbola maro ihany koa nyetsika atao manoloana ny lampantanàna ary zao hafa kely ty fitokana mateto Mahajanga ty androany. Lafa kely azy dia hoy aho hoe akoatra amin'ireo fitokanana manezinezina dia isy afomanga lehibe terahako aminareo ho marika zany hafaliany zany tompoko lahy tompoko vavy. Fa zao ireo reny rehetra ihany koa ireo madama kely rehetra zay mitondra voka dia atoy na mahimahi-poana ny fiterahana ato amin'ity hôpitaly manara-peny titia mandritra ny ray volana tompoko lahy tompoko vavy. Zay ny latra, zay ny voy fa dia mbola mitiny lanonana misotra Mahajanga, je t'aime Mahajanga.
le mpandrindra zany an'le zavatra fa dia miasa tokory zareo nandrindra le fitokana teto Mahajanga zany. Ary ny zavatra hitako ohatra amin'izao dia ohatra nefa azon'ny olona tsara ny hoe inona marina moa le filozofia an'le hôpitaly Manarapenitra zany nataon'ny président fa ny olona manko hatramin'izay dia nieritreritra foana hoe ho an'olona sokajin'olona ohatrohatr'izao fotsiny le izy. Amin'izao fotoana izao dia hita fa tsapan'ny olona manomboka tsapan'ny olona fa efa natao ho an'olona rehetrarehetra mihitsy le hôpitaly Manarapenitra ary zay ngamba fahafantarako azy no mahatonga zao fiantaran'olona be dia be eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Sotranao ary